dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia mametraka ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ny fandaharana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé moa dia miresaka indrindra ny fitandrofana ny fahasalamana amin'ny lafiny ankapobeny zany dia ny fitandrofana ihany koa zany ny fiarovanao ny tenanao amin'ny resaka mety animbanao amin'ny fiainana na ara-moraly ara-psikolojika zany ary ny fahaizanao mandrindra koa ny toe-panahinao ny toe-tsainao sy ny vatanao zany mba ahafahanao miatrika ny fiainana amin'ny andavanandro sy izay mety ho sakatsakana rehetra mety ahatonganao tsy ahatratra ny tanjona izay ahatratrarinao. Ka ny resantsika an'io zany dia ny momba ny rasisme. Inona moa ny atao hoe rasisme? Ny rasisme zany dia zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina anankiray zany izay misy ny ataontsika zany hoe fifanavahana zany amin'ny resaka volokoditra, ny fifanavahana amin'ny resaka foko. Ny foko zany aloha dia tsara marihana fa tribalisme ny anaran'ny foko fa tsy rasisme. Fa ny rasisme zany dia miainga zany bebe kokoa zany eo amin'ny ataontsika zany hoe eo amin'ny resaka volokoditra zany. Inona moa zany no mahatonga ny rasisme? Io dia rehefa no adiadin'ny manam-pahaizana zany ny fototra iangan'ny rasisme dia ny hoe ara-biolojika zany dia normal amin'ny olombelona ny ataontsika zany hoe manavaka izay tsy mitovy aminy. Zany hoe misy andian'olona zany eto dia normal ny hoe fanavahana ny olona izay tsy mitovy amin'ireo andian'olona ireo. Zany hoe instinct primitif zany. Ka ny olona zany izay ataontsika zany hoe efa ambonimbony zany ny fomba fijery, ambonimbony ny fomba fahatakaran-javatra, ireo karazan'olona ireo zany no tsy mampiasa intsony an'izay ataontsika zany hoe resaka fifanavahana zay zany, satria efa misy zavatra takany zany ao amin'io resaka io. Satria rehefa nanao ny fandinihana ny akamaroan'ny olombelona zany izy rehefa koa zany nanadiady koa zany ny momba ny fiainana, nanana ny ataontsika hoe expérience amin'ny fiainana, dia tonga zany izy amin'ny conclusion hoe inona moa no antony fanavahantsika olombelona, ilaina ve izay zavatra izay. Rehefa tonga amin'ny stady ambonimbony ataontsika hoe fahamatorana zany ny olombelona iray dia izay izy vao afaka atakatra an'izay stady zay. Ny zava-misy nefa dia tsy voatery zany ny olombelona rehetra ho tonga amin'izay ataontsika hoe stadin'izay fahamatorana zay sy ny hoe ny stadin'izay hoe fandinihana ny toetetran'ny olombelona. Ka io zavatra io zany raha ohatra zany aty amin'ny Amérique du Nord ohatra dia zavatra resahana mazava ny momba an'io. Tsy misy zavatra afepenina mihitsy ny momba ny rasisme, satria ny azy zany rehefa nataon'ny mpandinika zany ny
fandiniana dia ny hoe aleo lazaina mazava ny zavatra mitranga rehetra ny phénomène de société ifampidiniana mba tsy hapisy ny ataontsika zany hoe malentendu satria rehefa mazava tsara amin'ny olona rehetra zany ny fandehan-javatra dia moramora kokoa zany ny ataontsika zany hoe ny iaraha-miaina ao anatin'ny fahasamihafana ohatra na ny ataontsika hoe zany hoe cohabitation ka ny antony zany mahatonga tena mahatonga ny rasisme zany raha araky ny fandiniana dia ny ataontsika zany hoe ny ignorance na ny tsy fahalalana izany hoe ny olombelona iray zany dia ao anatin'izay ataontsika hoe instinct primitif an'izay zany dia raha vao misy mifanatrika zany amin'ny olona zay tsy mitovy aminy zany izy dia manana iay izy zany hoe inona no zavatra ataon'ity olona ity amiko, inona no mety ateraky ny fifandraisana amin'ity olona ity ary eo ihany koa zany ny ataontsika koa zany hoe ny resaka fiarovana ny territoire raha ohatra zany ka hoe olona mipetraka aty amin'ny tany vaventy fotsy hoditra izy ohatra dia eo amin'ny taniny misy ataontsika zany hoe olona hafa fiodirana tonga avy any eo aloha zany ilay ataontsika hoe fiarovany territoireny zany matahotra izy sao dia lasanao mpiavy ny pouvoir ao amin'ny taniny normal zay réaction zay manontany tena koa izy ny amin'ny hoe inona no mety korotana ateraky ty fifaneraserako amin'ity olona hafa fiaviana sy hafa fiodirana amiko ty mandeha zany ny sainy amin'ny zay ayay mipetraky zay dia mahatonga ny ataontsika zany hoe fifanavahana zany izay zavatra zay ka matetika io zavatra io dia mitondra karazana korotana eo amin'ny fiarahamonina zany na misy ataontsika zany ny hoe korotana izay mivantana disadisa mivantana eo ihany koa nefany ny ataontsika koa hoe ny disadisa akolaka zany na ny ataontsika zany hoe guerre froide izay mipetraka amin'ny société amin'io zavatra io ka matetika zany mitondra tantara betsaka tamin'ny zanak'olombelona zany io resaka rasisme io satria raha raisitsika ohatra zao ny tao Amerika avaratra zany dia ny États-Unis zany dia nisy tantarany ny tantarany mainty hoditra sy ny tantarany fotsy hoditra tao États-Unis ary dia niteraka disadisa teo amin'ny fiarahamonina satria ilay fanavana zany dia tena mbola directa zany tamin'izany andro zany dia ny hoe misy toerana zany efa tena lazaina tsara mihitsy tsy misy zavatra fepenina hoe tsy azo andehanany mainty na restaurant ohatr'izao tsy azo andehanany mainty na ny lalana ohatr'izao na ny tanàna ohatr'izao mazava tsara mihitsiny azy tamin'izany andro zany ary nalaza be zany tantara zany ny amin'ny hoe rehefa mandeha autobus zany ny mainty hoditra sy ny fotsy hoditra dia tsy maintsy tokony mitsangana zany ny mainty hoditra zay mipetraka amin'ny plasy anankiray zany vao zay rehefa tonga zany ny fotsy hoditra dia tsy maintsy mitsangana zany ny mainty hoditra anome an'ilay plasy zany zavatra rehetrarehetra zany dia ny ainany mainty hoditra sy ny fotsy hoditra daholo zany tao Amerika fa ny
vahoaka mainty hoditra tao zany a no hoe tsy mety tsony reo zavatra zao. Tsy maintsy manao actiontsika mba hanafahana an'izao zavatra rehetrarehetra zao. Dia ino moa zany a ny hoe nisy vehivavy zany a, vehivavy mainty hoditra zany a, izay tsy nety nitsangana mihitsy zany a rehefa nisy hoe tonga avy any zany a ilay fotsy hoditra, dia niteraka korotana be zany zay zavatra zay tamin'izany andro zany, satria tena satriny natao mihitsy, satrin'ilay vehivavy natao mihitsy zany ny hoe tsy nitsangana izy. Dia naromotra ny fotsy hoditra rehetra tao amin'io autobus io sany fihetsiky izany ramatoa zany dia nahiditra ponja mihitsy izy tamin'izany resaka zany. Dia nirongatra daholo zany ny mainty hoditra rehetrarehetra zany nanao fikomina ary tsy nety nandeha autobus intsony zany taorinan'io korotana io zany, mandrapiraviny resaka zany ny hoe mahazo mipetraka amin'izay zany ny manaty autobus zany ny mainty hoditra. Ohatran'izany koa na ny droit de vote mainty hoditra taloha tsy nahazo vote, dia nisy nitolona izay nataondrareo zao tao États-Unis nazahoany an'izany droit de vote zany. Dia mandroso ohatran'izay zany ny tantara, kanefa ateoriana zany zay zavatra zay dia efa raran'ny lalàna zany ny ataontsika zany hoe ny fanavaka vahambolon-koditra mibaribary zany, efa raran'ny lalàna ary mandoa lamandy betsaka mihitsy zany ny olona izay tratraka misy borofo ny amin'ny ataontsika zany hoe mametraka, ataontsika zany hoe fihetsika mampiseho rasisme zany. Dia efa mitandrina zany ny mpiaramonina amin'izay zavatra zay. Fa ny fitrangany zany amin'izao fotoana zao dia amin'ny fomba kolaka indray zany no hipetrahan'ny rasisme zany amin'izao fotoana zao. Dia ny karazana intimidation izay apetraka eo amin'ny société zany ny fihetsika kolaka izay mitory fanambaniana zany zavatra rehetrarehetra izany zany sy ny hoe droit atao avy aty kolaka zany, ny amin'ny hoe tsy hanomezana nao antsina, tsy hanomezana nao andry satria ianao hafa volon-koditra. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany zay no fomba fitrankany amin'izao fotoana zao. Ka na ireny olo efa vaventy amin'ny société amérikana ohatran'ny Barack Obama ohatra, dia mbola hiaran'izany zavatra zany tamin'izy président teo farany teo zany, dia mbola hiaran'izany zavatra zany. Misy ny fandefasana amina hainao manjery zany ny commentaire momba azy mivady izay milaza fa i Barack Obama mivady dia rajako. Misy zany zavatra zany, ka dia raiky manokana ohatra ny fombafomba ny Barack Obama manoloana ny zavatra ohatran'ireny. Ny zavatra nolazainy zany dia ny hoe mba mahamenatra ihany izy amin'izao andro efa misy tonga any amin'ny volana ny olombelona, dia mbola misy olona hatramin'izao tsika miteny izao raha ny resaka rasisme moa izy dia azo lazaina ihany fa mbefa eo amin'ny ataontsika zany hoe kategoria ny ataontsika zany hoe ignorance na ny tsy pahalala zany no mbola manelakelaka n'io zavatra io. Fa dia mitasabotsy ny tena ozy izy
mahita ny olona sasany izay atao hoe ohatrany hoe olona manana ny plasiny, manana ny maha izy azy ny fieritreretana azy, kanefa dia sahy miaffiche ny ignorance ny ery amin'ny publika. Zay fotsiny navaliny Barack Obama, izy tsy nitory, tsy nitaraina ny momban'izany. Inona ny antony? Dia satria eo ilay nipoitra ny ataontsika hoe estime de soi sy ny confiance en soi. Izany hoe andriamatoa Barack Obama sy ny vadiny zany dia ilay efa tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe zany hoe olona manana ny personnalité izay mipetrapetraka tsara, manana ny fitokisan'ny tenany izy. Raha tsy zany tsy tonga ho azy eo amin'ny Maison Blanche ny olona ohatran'ireny. Manana ny fitokisan'ny tena izy ary manana ihany koa zany ny fakasitrahan'ny tenany, fantany tsara ny valeurany, ka tsy olona mirediredy ery no andeha angalany andaniany andro ny andeha hitory na andeha hitaraina ny momban'izay fa nataony fimezana fotsiny. Teo ihany koa ry ramatoa Praoifray izay mpanefoefo mainty hoditra, vehivavy mpanefoefo mainty hoditra voalohany indrindra zany milliardaire tao États-Unis. Eny azo lazaina koa zany hoe maneran-tany zany. Ny azo indray zany ny afatra izay apetrany amin'ny mainty hoditra rehetra dia ny hoe mbola tsisy fanafany io izy. Raha ny resaka rasisme zany no resantsika dia mbola tsy misy fanafany io zany hatramin'izao, satria miseho amin'ny endrika maro izay tsy hitanao ihany, tsy hitanao be ihany ny andraisanao azy indraindray. Raha misy moa ny zavatra mivantana tena hoe misy porofo ary tena madratra ary mety hanimba ny fiainanao, dia afaka mitory ianao satria efa droanao zany zavatra zany, voararany lalàna. Kanefa misy ny zavatra madinidinika izay ataonao ahoana ny hitorianao andrakotona rabe ozy izy amin'izany zavatra zany, fa ny personnaliténao no mila amboarinao tsara mba tsy ho victime ianao amin'izay rehetra fandrangirangitana avy ety ivelany miatefany aminao. Ka ny teniko fotsiny ozy izy ramatoa Praoifray amintsika mainty hoditra rehetra dia ny hoe miezaha amin'ny fiainana, ataovy au maximum mihitsy zany ny ezaka rehetra, ampiasao ny kapasitenao ray manontolo mba hahafahanao zany manana an'izay ataontsika hoe zany hoe fakasitrahanao ny tenanao izay. Fa satria rehefa manana ny estime de soi sy ny confiance en soi ianao dia afaka miaina ohatry ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, ary dia aza tao ambanin-javatra ozy izy ny fahalalana, ny mikatsaka ny fahalalana, satria io dia fitaovana goavana dia goavana mihitsy zany ampiasain'ny zanak'olombelona, ny fahalalana ahafahany miady amin'ny zay zavatra rehetra mety manelingelina azy amin'ny fiainana, ny tsindry azo lena sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Fa rehefa nianatra ianao afaka tsara mandinika ny zavatra rehetra, mandalina ny zavatra rehetra manodidina anao dia ataoko angamba fa izany resaka izany dia ataonao resaka tsy hanan-danja firy intsony amin'ny fiainanao zany zavatra rehetra izany. Idirako koa zany ny eo amin'ny resaka tribalisme.
ny ao amintsika Madagasikara zany no tiako resahana dia tribalisme ny anarany raha ohatra ka hoe fifanavahana ara-poko fa tsy rasisme. Io zavatra io zany dia tsy resahana mazava tsony izany io zavatra io, tsy tena mbola misy miresaka mazava kanefa tokony hoe zavatra tena resahana mazava ary atao débat mihitsy angambany raha ny hoe tsaratsara kokoa, amin'izay mazava tsara ny fomba fifampitondrana rehetra mazava tsara amin'ny population, ny fihetsika rehetra sy ny phénomène izay misy eo amin'ny ara-tsosialy. Satria raha ohatra mantsy ka mbola amaivamaivanina fotsiny io resaka io, olazaina fotsiny fa hoe tsy misy izany zavatra zany, ataoko kapa fa rehefa tsy miatrika zany ianao ny olana dia mazava ho azy fa mbola miodikodina eo foana, tsy afaka hamahany olana araky ny tokony ho izy. Ka amin'izao fotoana zao zany dia reo ombeny ny resaka ny hoe ny avy ery, ny avy any anana, ny amin'ny foko ohatr'izao, dia eo dia samy mifanaratsiratsy, samy mifamely akolaka ary eto amin'ny internet miverimberina matetika ny resaka, ny vocabulaire ohatran'ny hoe gidro, rajako-mbazaha, makoa, zany zavatra rehetra zany dia vocabulaire henonao izay atefa any amin'ny olombelona, dia somary mahagagagaga ihany raha ohatra ka hoe ao Madagasikara zany no misy vocabulaire ohatran'izay zany atao amin'ny olombelona, mahagagagaga ihany. Satria raha ny hoe lanjany zany ataontsika hoe olombelona zany amintsika malagasy, raha oharina amin'ny biby dia azo lazaina fa hoe tena sarotiny mihitsy zany ny malagasy amin'izay lafiny izay, ny hoe fahamboniany ny atao hoe olombelona raha ohatra ka par rapport amin'ny biby. Kanefa ny mahagaga zany dia toa voizina zany zavatra zany amin'izao fotoana zao hifampitenenana amin'ny samy malagasy. Io moa zany dia ny hoe tsy mazava tsara ny hoe iza moa zany ity atao hoe rajako, iza moa zany no mpandefa azy ary iza no tononona amin'izay zavatra zay, iza ny atao hoe gidro, iza moa ny atao rajako-mbazaha. Mampiome ihany zany zavatra rehetra zany sady mampalahelo hoe tsy ao anatin'ny toe-tsaintsika malagasy mihitsy ny fampitahana ny olombelona amin'ny biby, ary indrindrandrindra zany eo amin'ny ataontsika zany hoe efa eo amin'ny sehitry ny pahalala zany dia mba somary mahagagagaga ihany, satria misy gidro ve mahay miteny, mahay manoratra, mahay mamaky, mahay mifidy, mba somary mahagagagaga ihany izany zavatra rehetra izany. Ka hoe aoka ny zavatra toy izany mba tsy izany amin'izany sehatra izany tsony no tokony isy atsika malagasy.
isika malagasy na foko aviaiza na foko aviaiza dia malaza fa foko tsara tare olombelona tsara tare ny malagasy na dia ao anatin'ny fahasamihafana ary tsy misy dia tena hoe fiavahana manokana ny amin'ny hoe izao ny tarehin'ny olona aviatsy na averoa na aviatsy fa izay fahasamihafana rehetrarehetra zay dia samy misy daholo hatrany avaratra ka hatrany atsimo hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia misy karazan'olona maro ka somary mahagagagaga ihany ary dia olona mananendrika daholo ny malagasy rehetrarehetra dia amin'izao stady efa tonga any amin'ny volana ve ny zanak'olombelona dia mbola hiresaka hanao resaka aty anaty ala amin'ny resaka hoe ragido isika malagasy somary mahamenatra ihany satria dradradradraina ny hoe fandrosoana fampandrosoana raha ohatra ka ianao zany hiresaka mbola eo amin'ny stadiny zany dia azo lazaina fa mbola marefo dia marefo ny estime de soi tsika malagasy sy ny ataontsika hoe zany hoe ny confiance en soi izay averimberiko eto foana fa miainga amin'ny fakasitrahanao ny tenanao amin'ny fitokisan-tenanao ny fahavataranao ny valeuranao no ahafahanao miroso bebe kokoa amin'izay tanjona kendrenao ka raha fampandrosoana no tanjona kendrenao amin'ny fiainana dia mba somary mahagagagaga ihany fa mbola ohatra ny na olona nianatra zany mbola conversation aty anaty ala